fa manambahiny sampany fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity ato ankaviako a razafindrabe tahina miaraba tonga soa ihany koa eto amin'ny fampalalam-baovao. Miaraba tompoko dia miaraba anareo rehetrarehetra izay mijery any an-trano any. Ato ankavana kosa Arila Rambelson a tonga soa eto amin'ny plateau anay a manatra miaraba ihany koa. Faly miarabanao ihany koa dia faly miarabantsika rehetra ny tokantrano izay mijery ny TV Plus amin'izao fotoana izao. Izy mianadareto moa zany dia samy mpampianatra teny anglisy sy teny frantsay eo anivon'ny MPTC izay vahintsika amin'ity alina ity. Inona tokoa moa ny MPTC ao anatin'izay mety mbola tsy dia be mpahalala ihany koa. Ia, ny MPTC dia ny fananavana azy aloha dia hoe Madagascar Professional Training Center. Izany hoe arak'izay anaran'izay dia centre de langue ny MPTC. Aiza no misy azy amin'ny centre de langue izay mety hoe inona ihany koa no zavatra ianarana ao anatiny? Ia, misy any MPTC misy anankiroa. Voalohany eny Andranomena akaiky ny ataontsika hoe ampitan'ny Arébus 194 eny amin'ny terminus mihitsy zany eo ampitan'ny Sokolé. Izay ny anankiray dia ny anankiray eny Antaninandro. Izany hoe raha makeny Antaninandro anao dia mahita ny FJK mandrava amin'ny fivavahana dia eo akaiky eo misy plaque ngeza be zay eo amin'ny FJK mandrava amin'ny fivavahana eo akaikikaiky eo somary ambony zay ilay izy dia somary miakatra kely fotsiny masontsika dia mora hita ilay izy. Ina moa le amin'ny centre de langue izay fianarana teny vahiny mazava ho azy ina daholo le karazana teny vahiny hoentinareo anatin'izay? Ia, ny teny vahiny ampianarany MPTC dia ny teny anglisy ny teny malagasy ary ny teny frantsay. Fa ny tena maha-MPTC any MPTC izay tiako tsindriana eto dia ny teny anglisy. Mety misy tolotra manokana ary ve ao anatin'izay hoe omenareo anatin'izay? D'accord. Voalohany indrindra aloha ny mpianatra rehetrarehetra izay mianatra ao amin'ny MPTC dia manao examen international daholo. Izany hoe izay mianatra ao zany dia afaka manao an'ilay examen international cert language izay ahafahan'ilay mpianatra rehetrarehetra mahazo an'ilay certificat international. Io zany dia gratuit ilay izy ho an'ny mpianatra rehetrarehetra ao aminay. Dia ankoatr'izay ny MPTC dia manampy ankizy izay voa nandeha hianatra any Canada na ny UK. Ilay izy aloha tsy bourse fa mianto-tena ilay ankizy. Izany hoe izay filière tian'ilay ankizy atao rehetrarehetra dia mety daholo. Dia ilay izy na ohatra hoe vao afaka baka ilay ankizy na efa manana master hoe te hanohy an'ilay doctorat fotsiny andehanany any na hoe vao manana licence ka hoe te hanohy fianarana any izy dia mety foana. Misy tolotra manokana avy eo omenareo mety hoe misy promotion mety hoe misy feptaona ao anatin'izao indrindrandrindra ihany koa hoe vao vita zay ny fanadinana baccalauréat be dia be ireo mpianatra mety mitady toeram-pianarana ahafahana manohy fianaran'izay? Voalohany aloha amin'ity décembre aty mbola tsy teneniko hoe roviana tsara ilay izy ny université any Boréal tonga eto Madagascar dia eo amin'ny MPTC ry zareo zany hoe afaka tonga dia tonga mivatana ilay mpianatra izay intéressé andeha hanatra any Canada ilay izy satria tsy na Boréal dia any Canada dia afaka tonga dia tonga ao ilay ankizy fa alefanay ao amin'ny tambazotranay ihany ny tena daty exact amin'ity décembre aty ihany mba ahafahan'ilay ankizy tonga dia miresaka mivantana hafa ihany manko ilay miresaka mivantana amin'ilay tena tompon'ilay sekoly toy izay ilay hoe izay tsy na mpapita hafatra ihany représentant andry zareo izay dia hafa ihany ilay hoe tonga dia hito ilay olona dia miresaka amindry zareo mivantana dia afaka tonga dia manao inscription eo ilay ankizy. Izay zao ny tolotra lehibe indrindra amin'ity volana décembre aty. Kely an'izay teny naty zay ankoatran'izay tolotra izay dia amin'ny janvier manomboka amin'ny janvier misy tolotra vaovao men'ny MPTC atsika indrindra fa ho an'ny mpankafy teny anglisy dia tsy inona izany fa ny CIVET. Izany hoe io CIVET io karazana manome ataontsika hoe misy karazana filière be dia be ao anatiny ohatra fotsiny amin'izany hoe call center tourisme dia azahoana certificat international tahaka ity asehoko anareo ity. Rehefa manao an'io zay ianao dia mahazo an'ity certificat international ity fa aretany eo amin'ny ataontsika hoe 2 à 3 mois eo. Io ny tolotra vaovao zany tolotra MPTC manomboka amin'ny janvier. Dia ho an'izay mpampianatra anglais rehetrarehetra ka te ho hanana certificat international manamarika fa hoe tena prof d'anglais ianao ka misy ny atao hoe TEFL teaching English as foreign languages dia ao amin'ny MPTC rerany mahafahanareo maka an'izany en ligne ilay examen ilay fianarana rehetrarehetra en ligne fa hoe manampy anareo an'ilay ho an'izay intéressé amin'ilay izy.
voalazany teo any mpampianatra mety misy hoe sokajy taona sokajin'olona efa miasa ohatra hoe nitolotra omenareo ny fampianarana teny anglisy sa hoe tsy maintsy mpianatra ohatra vao afaka bacaloréat dia hitady fianarana sy ohatrany ia tsara be le fanontaniana natokana ho an'ny sokajy taona rehetra ny teny anglisy ao amin'ny MPTC mampianatra izay na mpianatra io na salarié zany hoe fa olona miasany amin'ny orinasa mampanao a domicile ihany koa zay ireo afaka ataon'ny MPTC avokoa ampatsahivina kely ny fanentanana farany eo anatin'izay ho an'ny mpijery antsika ia mialohan'ny fanentanana angamba dia misy zavatra tiako tsindriana kely fotsiny inona ny tena mampiavaka ny MPTC ny MPTC raha mahatsikaritra angamba isika dia accent américain foana no vindivetesin'ny centre de langue eto Madagasikara rehefa mianatra fa ny MPTC rehefa mianatra amin'ny MPTC ianao sady ianaranao ny british ianaranao ihany koa ny américain satria samy anglais daholo rehefa tsy avahana izay ny tena mampiavaka ny MPTC dia amaranako anazy angamba ny fidirana zao amin'ny taom-baovao amin'ny 7 janvier dia manoratana arana aingana satria amin'ny 14 décembre izao ny farafisoratana anarana dia voafetra ny toerana satria natokana hoe 10 hatramin'ny 12 izay ihany no mpianatra isaky ny niveau izany hoe tsy be dia be zany ka vonjeo avy hatrany ny toerana fa be dia be manao appel sy manao renseignement sy manao inscription amin'izao fotoana izao ampatsahivina kely ngamba hoe izy moa misy ny MPTC sy ny mety tambazotra fana mandray anazy ie ny misy any MPTC dia eo Andranomena ao ny centre voalohany eo Andranomena eo amin'ny Aréan'ny bus 194 dia ampitany Sokoleny misy anazy dia le anankiray ary Antaninandro akaiky ny efitrika Mandravagn'ny fivavahana afaka jerevanareo zay ao amin'ny Facebook dia Madagascar Professional Training Center ihany ny anaran'ny MPTC ao fanalavana ny MPTC ihany dia vao manentry fotsiny nareo hoe MPTC dia efa tonga dia hitanareo le information rehetrarehetra mahakasika anay afaka mandefa mail koa nareo na afaka alefanareo message afaka miantso par téléphone koa nareo dia izay mety aminareo mety foana eny ary ankasitrana be dia be zareo avy eo amin'ny MPTC moa zany vahiny teto amin'ny fampilam-baovao tamin'ity alaity eny tompoko makasitraka ny tele